Androany izara aminao concept ray mety hanova ny fiainanao. Concept ray hahatonga anao ho focus kokoa amin'ny zavatra tena important fa indrindra hahasalamanao amin'ny resaka émotion. Miarabanao tonga soa eto amin'ny vidéo mania natenaina no anarako. Eto iresaka makasika ny vidéo sy ny marketing satria resy lahatra fa ireo compétences roa reo no mila ianarana amin'izao raha ohatra ka hoe mitady client sy mitady visibilité ianao. Raha liana amin'izay ianao dia ataovy reto zavatra roa reto. Voalohany indrindra manaova abonnement dia activeo ny cloche notification amin'izay ianao maraka ny vidéo rehetrarehetra avoakako. Faharoa manaraka an'izay manana cadeau jereo ao amin'ny description dia cliquez les liens hoe comment ça créer des vidéos qui vendent sans dépenser une fortune. Guide nataoko izy io mba ahafahanao manomboka sady manao vidéo fa indrindra mametraka ny stratégie de vidéo marketing ho an'ny secteur anao. Ito ilay concept manaova diète médiatique. Za zao efa plus de 4 ans nanao an'ilay izy dia nety tamiko dia zaraiko aminao eto. Fa inona aloha le diète médiatique? Ny diète médiatique dia mitovy amin'ny manao régime, zany hoe safidiana tsara ny zavatra hohanina. Fa fotsiny hoe tsy makany amin'ny vavony le izy na ny estomac fa makaty amin'ny cerveau. Raha ohatra mantsy ka hoe vaovao na info na news foana no jerenao dia équivalent na malbouffe foana zany no sakafo hohan'ny cerveau anao. Dia tsy tsara izy na hohan'ny santé aza fa maninona? Satria ny ankamaroan'ny vaovao avoakan'ny média dia négatif. Tsy parazary io satria ny cerveau an'ny olona dia mora matadidin'ny zavatra négatif. Efa tany aloha be tany izy io tamin'ny mbola hoe pio tsy pihaza ny olona. Ohatra ray zao ty misy vaovao roa reto. Ny voalohany hoe misy say ery dia afaka hoe anaovantsika cueillette satria misy voankazo tsara eny. Zay zao vaovao tsara zay dia ny vaovao ray hoe misy meute de loup efa manantanina ny kavernantsika. Automatiquement tonga dia le vaovao faharoa no tena tadidy satria danger le izy. Zany hoe c'est une question de vie ou de mort. Dia izay mécanisme zay tena raiky tapisaka ato anatintsika ka na efa ataoko hoe obsolète izy amin'izao fotoana izao dia mbola activé foana. Cercle vicieux izy io satria au final ny olona rehefa mijery vaovao dia ilay négatif no tadidiny. Fa ny média koa dia voatery entre guillemets tsy maintsy mizara news négatif satria raha tsy manao an'izay izy dia fantany fa hiena ny audience-ny. Dia ny tena pire amin'ilay izy dia ny ankamaroan'ilay info négatif dia tsy mahakasika anao akory. Matetika io zavatra any amin'ny centaine de kilomètres lavitra anao any zany hoe tsy tena misy impact direct aminao sy ny fiainanao mihitsy. Ohatra fotsiny hoe Nikerea any atsimo tsy hoe tsy miraharaha izy fa raha ny fanjakana zao dia mety manao action pour son image fa ho antsika senao la plupart du temps tsika hiteny dia hoe ndry mampalahelo le izy. Mais bon, ça n'aura rien changé à leur situation et à notre situation. Dia izay zavatra izay nefa lasa tafiditra ao anatin'ny cercle de préoccupation anao. Hany ka na zavatra tsy tokony hoe eritreretinao ary tsy mila eritreretinao lasa eritreretinao. Dia izay mety tonga hatramin'ny fahasimban'ny vision anao ny monde externe mihitsy. Dia hita misy objection matetika henoko rehefa miresaka ny diète médiatique io hoe ahoana nefa raha ohatra ka hoe hanomboka anao an'ilay diète médiatique nefa misy news important lasa ohatrany hoe tsy maharaka zany dia ny amaliko an'izay matetika hoe haharaka vaovao foana ianao na manao diète médiatique satria ny olona manodidina anao lasa ohatrany hoe assistant de recherche zany hoe izy no mitady ny vaovao ho anao no sady izy koa no filtre. Ka automatiquement rehefa misy news important ohatra hoe Covid-19 dia ho fantatra ho soaraka ao foana io satria io no resahan'ny olona. Concrètement ahoana ny atao? Ajanony ilay mijery an'ilay vaovao généraliste amin'ny télé, amin'ny radio na gazety. Dia soloy contenu de qualité le izy ohatra hoe mamaky boky, ohatra koa hoe mijery vidéo d'éducation na hoe manao formation. L'idée zany c'est de remplacer la malbouffe par un repas de qualité.
Za efa ela nanao an'izy sans le savoir fa depuis ianao vao tena naharaka an'le concept de zaraiko zao le izy. Ho anao, inona zao no mety hoe objection tsy ahafahanao na hoe tsy hanaovanao an'izay diety médiatique zay? Mba soraty kely eo amin'ny commentaire le izy fa afaka dinihana de ovaliko. Fa raha nanampy anao ty vidéo ty de asivy réaction de partageo amin'ny hafa de amanaraka indray tsika miona fa mandrapatonga an'izay soyez visible, soyez mémorable.